Tona ny te fiarabana ho antsika mpanaraka ity fandarina ity. Tsy te hiadevitra momba ny fiangonana antsika satria tsy mahasoa izany ary tsy mahafinaritra raha teo, ary tsy mitaiza vahoaka amin'ny alalan'ny fankalana sy mametraka sistany na elanelana eo amin'ny tontolo ny finoana na firazanana na lafin-javatra tahaka izany na fiaviana ihany koa. Tsy isika izany ary tsy ho tafiditra amin'izany fandrika izany isika. Fa de teny fotsintsika ny amina trangan-javatra rehefa idirana politika be loatra dia lasa mandeha any amin'ny tsy lalana ary mitondra fahasarotana lehibe ho amin'ny fiainan'ny firenena. Efa ambaran'ny lalam-pandronina ny fisarahana andraikitra eo amin'ny fanjakana sy ny fiangonana, ary tsy mahazo mifampijabaka ireo zay le hoe laïcité de l'État, mahalaika ny fanjakana. Raha toa manko ka tojo amin'izay fitsabana izay dia sady fandikana ny lalam-pandrenana no mitondra fitongilanana ka mety hiteraka zava-doza eo anatrehan'ny fiandrianam-pirenena sy amin'ny fomba fiasa amin'ny alalan'ireo fanapahan-kevitra raisina samihafa. Sy takona fenina nefa fa tena miasa mafy mitondra ny heriny, ny herim-pony, ny herin-tsainy ary mitondra ireo karazana lelam-bola samihafa ahafahana makao anatina fiangonana anankiray ny fitondram-panjakana ankehitriny. Ny zava-misy tamin'ny alahady teo no ahatsapany rehetra izany lafin-javatra izany satria tena nitondra ny herin'ny ray manontolo tamin'ny alalan'ireo departemanta sy rafim-panjakana ao anatin'izany fanjakana izany ny fitondrana ankehitriny ka nametanana ny fikarakarana izay fihaonam-be ny tanora katolika andeha amin'ny fafolo tany vakana karatra izay. Nanomboka tany amin'ny présidence, ny membre ny gouvernemanta, ny teo anivon'ny gouvernorat, hatramin'ireo rehetra zay mety manana andraikitra lehibe ka afaka manetsika izay fanampiana ny rafim-piangonana izay amin'ity GMG ity. Fihetsika izay tsy de taratra izany tamin'ireo fiangonana hafa ivelan'ity fiangonana zay nanatotosa ny fihaonam-ben'ny tanora tany vakana karatra ity. Tsy mampanino zany satria mety ho zay zany ny fifampiresahana tany ambony tany sy mety ho fifanomezan-tanana teo amin'ny fanjakana sy ny fiangonana, na de manano sarotra eo amin'ny fomba fametrahana ny tongotra sy ny endriky ny fanajana ny lalàna aza izany fihetsiky ny fitondram-panjakana zany, ary mety akatoaviny ny olona vitsivitsy ao anatin'izany fiangonana anambarantsika izany. Saingy ny zava-misy ataon'ireo mpanohana ny fitondrana dia ahitana taratra ny toe-tsaina ratsy ho an'ny mpanohana ny fitondram-panjakana, ahitana taratra ny tsy finiavan'izy ireo miaina izany tontolo ny fanahy izany amin'ny mafodi-pisainana kristianina ary iainana izany hoe vavaka fa tsy endrika politika na fifankalana. Mbola ao anatin'ny fotoana zay anaovana ny fotoam-bavaka no mandeha ny endrika fanaratsiana samihafa sy famoronana compte fake mba ahafahana manameloka ny mpanohana an'Andriamatoa Marc Ravalomanana sy izy Marc Ravalomanana. Ka ny fihetsiny no nandikan'izy ireo izay fanosoram-potaka samihafa izay. Satria manko nahoraka ny maraina n'iny ny amina hoe tsara fandraisana Andriamatoa Marc Ravalomanana, ary ny rehetra mpanehovotra de niresaka izany avokoa, eny hatramin'ny gazety mbola mpiseho isan'andro andranara de niresaka izay fandraisana makotrokotroka tany Antsirabe izay. Tsy nafaly ny sasany fahitana vao maraina izany trangan-javatra atao Antsirabe izany, satria moa Andriamatoa Marc Ravalomanana dia namaly ny fanasana ary tonga mavitrika tamin'ny 8 ora tany toerana nanaja ny lera. Tahak'izay efa mahazatra azy hatramin'izay izy sy ny fianakaviany amin'ny fitiavana vavaka, fitiavana an'Andriamanitra ary zay famalina ny etaetan'ireo lafim-piangonana samihafa izay ka mbola nampisehony izany. Naturel ho isika ho an'ny fianakaviana Ravalomanana zany resaka fivavahana zany fa tsy zavatra amboaliny akory. Zay no nahatonga ny sasany ketriketrika tany ambadika tany ka aingana ny nanaovan'ireo compte mpanohana ny fitondrana ny amin'ny hoe lasa nitsaitsaika ny filoha Marc Ravalomanana, tsy nomena fitenenana, tsy faly fa tsy niteny sy ny sisa sy ny sisa, de tonga ny azakazaka hatramin'ireo compte fako zay mampiasa ny saron'ireo tanora atao anatin'ny tiako Madagasikara mba entina hilazana fa mpanohana ny Marc Ravalomanana no maniratsira fiangonana, maniratsira mpitondra fanjakana ary miezaka mivoy vaovao tsy marina eo anatreha amin'izany fanehoan-kevitra izany. Compte fake maromaro no ahitana taratra izany
ka ny endriky ny zavatra soratan'izy ireo de mitovy ary mpibaiko iray ihany. Ny hafatra tian'izy ireo ampitaina de mitovy ary mpibaiko iray ihany ny ao ambadika zany mpibaiko ny compte faiko izany no isika ny lahatsoratra zay navoakan'izy ireo nandritra ny fotoana omaly alahady iny. Ka raha ohatra ka miambo ny fanjakana fa tompon-daka ny industrie ka raha izao fomba fiasan'ny fitondram-panjakana zao no resahana de azo lazaina zany fa champion ny industrie ny compte faiko ny mpanohana ny fitondrana sy ny fanjakana ray manontolo. Mamela ny compte faiko hiasa an-kahalalahana anaratsiana ny hafa, anaratsiana fiangonana ary hampiadina na hitondrana mihitsy raharahapoko raharahapinono satria efa nisy tamin'ny fanehon-kevitra ireo compte faiko ireo ny miresaka raharahapoko izany, miresaka raha mandriky, miresaka fiaviana, miresaka firazanana. Izao indray tafiditra amina raharahapinono. Zaingy tsy hitan'ny mpanenjika ny cybercriminalité zay loza eto anatrehan'ny firenena angamba izany ka avelan'izy ireo hiasa malalaka ny compte faiko. Tsy ny mpanohana ny Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny team mavelively ny hosahirana amin'ny fanaratsiana amin'ny compte faiko, indrindra raha manana toe-panasy toe-tsaina kristianina zay manaraka ny filoha Marc Ravalomanana. Zay koa isika mandeha tsy vozina eto ny lakanjejo izany ka taratra ny amin'ny industrie ny compte faiko no misy eto Madagasikara fa tsy industrie mitondra makany amin'ny fampandrosoana. Natao anefa ireny ho an'ireto mpanohana fitondram-panjakana ireto ny amin'ny fankahalana n'Andriamatoa Marc Ravalomanana kanefa vao mainka tian'ny olona any amin'izay toerana rehetra le sy izay hivahinianana. Tahotra ny 324 avokoa izany rehetrarehetra any ary tahotra ny fahefana very eo am-pialantanana ny fitondram-panjakana misy ankehitriny ka zay fomba rehetra ahafahana mamotika ny adversaire sy ny fomba rehetra ahafahana mahazo tombony mialohan'ny kianja ilalaovana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy eo de ataon'izy ireo avokoa. Mandrilika satria aity ho ray manonja raha voditra eo an-tanana ny fahefana dia betsaka no ho very finanana ary betsaka ny hiditra ny ambany antsinanana, betsaka no tsy maintsy andalon'ny maison centrale na maison de force na maison haute sécurité samy hafa arak'izay fomba tikana ireo fonja zay misy eto Madagasikara satria manao adalana tsy roa aman-tany ny mpitondra fanjakana sy ireo ao anatin'izany fitantanana zany. Izany ve ny mahatonga ny talen'ny kabinetra mampiomana sahady ary milaza sahady an'ireo tompon'andraikitra zay nomem-pahefana mba hanaja ny fanjakana tandalana ary tsy hanapatra zany endrim-pahefana izany. Mampisaina ity lahatsoratra navoaka ny talen'ny kabinetra ny fiadinan'ny repoblika ity ho an'ireo ao anaty fanjakana izay fantatra fa manao izay fitantanana firenena tsaratsara zay. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompolahy, makatelina tompoko vavy.